Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tanànan'Antananarivo renivohitra nroso tamin'ny fandravana ireo foto-drafitrasa manamorona ny lalana Bretel Kadimbahoaka bypass ny tompona ndraiky mpanjakana izay ahitana ny ministera-panjakana izay miadidiny foto-drafitrasa eo ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra izy ireo zany niarany sala tamin'ny fandravana ireo foto-drafitrasa samihafa isany amin'izany ny tsena izay manamorona lalana ny Ny lalana dia lalana tsy hoan'ny rehetra mandika lalana ny ministera-panjakana sy ny commune Antananarivo renivohitra ho an'izay mini mandika lalana mikasika ny fanorenana amin'ny lalana mampifandray ny bypass Kadimbahoaka iny. Misy ny fepetra tokony arahina rehetra amin'ny fanorenana foto-drafitrasa manamorona ny Bretel bypass Kadimbahoaka. Zone ity amin'ny Bretel zany araka ny voarafitra amin'ny drafim-panajariana dia ny zone 30 mètres du côté aty amin'ny Juvenat ary 40 mètres du côté antitantsika teo ny Madarel angamba zany dia ireo zany ny tokony amprise voajaina na ny alignement tokony voajaina ity dia izay tafiditra ao anatin'izay zany dia tokony ny tanterahana ny fanesorana azy satria fanorena tsara ka ny tokony izy ao anatin'ny amprise publique. Ces zones zay dia situé manomboka ery Kadimbahoaka mandrapa tonga ery amin'ny intersection ny bypass dia Sara roa hoe misy andraikitra ny amin'ny commune Antananarivo dia misy tafiditra amin'ny compétence ny commune Lasoa. Taoriana ny fampandrenesana ny tompon'ny foto-drafitrasa dia nroso tamin'ny fandravana ny trano ary sy ny tamboho tsy manara-dalàna ny ministera-panjakana amin'sahana ny fanatanterahana tetika samy filoham-pirenena ny foto-drafitrasa ny fampitavana ary ny fanajariana ny tany miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny sabotsy teo na ny foto-drafitrasa madinika na ny foto-drafitrasa gaona moa dia voakasika ity fandravana ity avokoa. Anisan'ny narodana ohatra ny tranona karahana sy ny tambohan'ny orinasa Madarel eny Kadimbahoaka eny.